Fandanjahantena eo anivon'ireo banky kosa indray izy ity dia lany mpitantana ny fikambanana mpanao fandanjahantena eo anivon'ny banky eto amintsika nany mivondrona amin'ny ASB zany Andriamatoa Jocelyn Raslofo no santarina tamin'ny randonnée omaly ny taopilalaovana ho an'ny mpanao fandanjahantena eo anivon'ny banky izay. Voalohany aloha zany ny association sportive de banque ny kambanan'ny banky rehetra eto Madagasikara dia efa nisy provontantana zany zay tarehy comité dia manomana hetsika discipline 12 zany 12 ny atao amin'ny titoté dia miampiray dia ny zavatra atao androany zany fanomboana ny saison 2018 misy randonnée ataon'ny mpiasan'ny banky rehetra any Anjeva makany Ambatomanga zay zany aloha fanomboana asa atao voalohany androany. Atao anatin'ny taona maromaro misy fifaninanana teo anivon'ny banky, inona no mety hampiavaka ny amin'ity taona ity? Mety hampiavaka keliny amin'ity taona ity zany dia miampy discipline anankiray dia eo amin'ny famaranana koa zany isy fifandraisana bebe kokoa eo amin'ny mpiasan'ny banky satria izahana bebe kokoa zany ny simny zay tsy faninanana fotsiny fa eo amin'ny fifandraisana na araka mpiara-monina zany na arakasina. Fifandraisana hoe ianao anisan'ny tanjona petraka ve zany ny fifandraisana koatran'izay inona koa ny tanjona amin'ny fanaovan'ny mpiasan'ny banky fanatanjahantena? Voalohany indrindra aloha ny asa zany araka fahalalana mafy dia mba iny mba occasion anankiray azahoan'ny mpiasa manao fanatanjahantena izay ilaina indrindrindrindra amin'ny fahasalamana eo amin'ny fanalana ny stress amin'ny asa dia ihany koa amin'ny famokaran'ny mpiasan'ny banky izay olona salama zany no mamokatra tsara dia manarak'izay ny fifankatiavana amin'ny mpiasan'ny banky satria tsy mijery ohatran'ny hoe mpifaninana loatra tsony mpiasan'ny banky fa mifankahita isan-kerinandro dia lasa misy zany ny resaka fifandraisana sy fanakalozana traikefa sy ny asa rehetra eo amin'ny sehatry ny banky.